Faly miarabanao izay eto amin'ny radio antso filazantsara. Tonga amin'ny fampahalalam-baovao isika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao ny eo amin'ny lafiny fanabeazana. Tsara ny Voka-panadinana tao amin'ny lycée Adventiste tato amin'ny faritra Diana ka nahatratra 74,30% ny vokatra. Vaovao tateriny Bemitombo Arlay. Nahatratra 720 faingo 30 isanjato ny tampahafaham-panadinana bakalorea teo agnivon'ny lycée Adventiste tato amin'ny faritra Diana ary amin'ny 20 faingo 470 isanjato ny tampahafahana ho an'ny lycée Adventiste Antsiranana tamin'ireo mpianatra misa 270 ary ny 720 tamin'izy ireo no afa-panadinana, ny 370 kosa no tsy afa-panadinana. 70 faingo 270 kosa ny tampahafahana ho an'ny lycée Adventiste Nosibe tamin'ireo mpianatra 270 amin'ny zato izay nisoratra agnarana ary ny zato tamin'izy ireo no afa-panadinana, 270 no tsy afa-panadinana. Agnisan'ny nankasitraka ny ezaka izay nataon'ireo talentsaikoly ny moni ary ny tompony andraikitra maro samihafa ny taleny départementan'ny fanabeazana ato amin'ny faritra Diana Andrimatoa Rasoilahy Faly. Sorana manokana Andriamanitra ny amin'ny fanabeazana teto ny faritra Diana ary sorana manokana ihany koa ny talen'ny sekoly rehetra, ny mpampianatra rehetra, ny aumônier rehetra izay nanao ny aintso zavatra tamin'ny fiarahana miasa ahafahantsika nahazo ireny vokatra tsara ireny. Ny voka-panadinana teo amin'ny bakalorea dia nahatratra tany amin'ny 470 isanjato maherikely tany izay tsy azontsika zany vokatra zany raha niasa rery isika fa ao anatin'ny fiaraha-miasa no azahoana zany ka dia misaotra an'Andriamanitra dia misaotra anareo tsirairay avy ary mbola manantena ny fiaraha-miasa ao amin'ny tsirairay avy eto dia miarahaba manokana ireo mpianatra rehetra afaka tamin'izany fanadinana izany na ny CP na ny BPC na ny bakalorea ary mirary soa azy ireo ho tafita amin'ny tanjona izay iriny amin'ny fianarany kanefa ny afatra fohy dia izao hoe azadino ny tompo, azadino Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, azadino ny misaotra anazy, ny mametraka mandrakariva ny fiainana sy ny fianarana eo ampelantanany. Sorana manokana ihany koa ny mpitantan'asa teo anivon'ny federasiona izay ray aman-dreny manoro hevitra ny amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana eto amin'ity federasiona misy atsika ity ka zay no azo ambara mankasitraka atsika jiaby. Nahatsapa tompon'andraikitra amin'ny fanaovana asa fitoriana ny Choral Iraky ny lanitra Ambilobe. Noho izany nanatanteraka an-tsapana izy ireo ny alahady 20 volana Aogositra lasa teo. Ndao arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana izay tateriny Bemitombo Arlay. Ny fahatsapana rehetra fa samy tompon'andraikitra eo amin'ny fitoriana filazantsara no antoky ny fahavitany asa aingana hoy Zela Albert filohan'ny Choral Iraky ny lanitra Ambilobe. Izany no antony antsakela-pidirana fitoriana filazantsara izay natao tao amin'ny bloc administratif Ambilobe ny alahady 10 Aogositra 2022 lasa igny izay nanasagna ny olona maro avy amin'ny setra maro samihafa ao an-tampon-tanànan'ny Ambilobe ary ireo mpitondra fanjakana ao ambony votry Ambilobe ihany koa. Ny Choral Iraky ny lanitra dia tamin'ny taona ambony io no nanao antsakira voalohany izany hoe fitokanana ny tenu fa ity zany no fivoahana voalohany indrindra izay sambany izay nikarakarainay tompon-hira Iraky ny lanitra zany mba sambany zany ity ary irarina dia mba andeha hiboaka andeha hitory na iza tany misy anay ary raha ohatra ka hoe misy manam-parihina iantso anay ikaiky anao hoe andao hiara-hira isika iteran'Andriamanitra dia avy zay ary avy atsapisalasala. Nasena manokana ihany koa ireo choral sy groupe avy ao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany fafito ao amin'ny distriktan'ny Ambilobe izay nialana totosany fitoriana-kira niaraka tamin'ny Choral Iraky ny lanitra Ambodipont Ambilobe ity. Ankoatran'ny fitoriana ny filazantsara-kira izay nataon'ny Choral Iraky ny lanitra
dia agnisan'ny fanirian'izy ireo ihany koa ny anana fitaovana hoentina mamita ny asan'Andriamanitra. Noho izany dia mila toanana ihany koa ity antoko-pihira ity amin'ny lafiny ara-bola sy ny lafiny ara-pitaovana hoy hatrany ny fagnazavany filohan'ny koraly Iraky ny lanitra Ambodipont Ambilobe. Tanjona ho amin'izany dia ny asa fitorinan-kira aloha satria mitory fa ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra andray antsika ho any aminy izy. Ka noho izany dia tsy tafandromandry ny korala fa nanao an'iny atsakira iny ho fitoriana ho an'ny olona rehetra. Faharoa manarak'izay dia nanao hetsika ihany koa ny korala satria ny korala dia mbola tsy manana an'izany atao hoe sonorisation zany. Ka nanao hetsika izahay mba ahafahanay manatanteraka atsakany sy andavany ny asa fitorinan-kira izay amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo zany ka dia isaorana avy ireo nanoana tsy ampiambiambana izany korala izany ary ny tompony ombantsika rehetra na iza tany misy atsika ary isaorana ireo mitondram-bavaka indrindrindrindra nanatotosa izao atsapiderana izay. Izay indray ny mamarina ny fampalalam-baovaontsika isaorina anao nanaraka izany hatramin'ny farany namana Gladisiana nitondra ny vaovao ary isaorina kosa be mitombo Arlin tamin'ny fitaterana ny vaovao tamintsika teo. Ka manao veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma toko.